fa tsy totosa kosa ny hetsika izay nokasain'ny komity mpanavotana ny Madagasikara nitanterahana androany teny Antsahamanitra tendry vao maraina tokoa mantsy dia fa mpitandro ny filaminana no tazana nanakatona ny vavadin'izay kianja maitso n'Antsahamanitra izay mpitandro ny filaminana avy amin'ny Emoray Gravaka Randriamanalina ny tena toerana Stefana Razafy Mandimby kosa naka ny sary. Tsy totosa ny hetsika famorim-bahoaka nokasain'ny cellule de crise na ny komity mpanavotana ny Madagasikara nitanterahana androany teto Antsahamanitra. Eny fa na dia efa nisy aza ny fahazondalana azon'izy ireo avy amin'ny tompona andraikitra voalohany ny kianja maitso n'Antsahamanitra. Kanefa zavatra mahagaga rehefa tonga teto ny sonorisation sy ireo ankizy hanao décoration dia tonga teto ny Emoray. Dia ny sorony zareo hoe mampimandeha nareo fa tsy mahazo ampiasaina ny Antsahamanitra. Zay zavatra mahagaga anay hoe zavatra privé dia ka na inona no dira ny Emoray amin'izay zavatra zay. Ndazo alalana ampiasan'io kianja io zay marihana fa tsy ampanjakana fa ny fiangonana. Tonga eto izahay dia mahita fa tsy vitan'ny feno miaramila teo fa dia tsy navela isokatra ilay vavady ary araky ny feo ara dia toa hoe notazomina ny mahajanga any le pastora nanome alalana. Zay dia manambara fa tsy hisy filaminana sy fifidianana hovaniny eto raha fitondrana tsy tandalana manosihosy ny demokrasia misakana n'olona tsy aneo hevitra mba hanitsinany tsy mety. Miendrika tsy fanajana ny fahafahan'olom-pirenena maneho hevitra ny fanakanana ny hetsika izay nokasaina nitanterahana androany raha nambaran'ireo mpikambana eo anivon'ny cellule de crise. Fotoana nefa izao raha nambaran'izy ireo ifanomezana vaovao sy ampahafantarana ny olom-pirenena tsirairay ny tena zava-misy marina atao firenena sy ho fandinihana ihany koa amin'ny vahaolana amin'izany.